Tsy mena mitaha amin'ireo mpianatra nivoaka avy nandrato fianarana avy any ivelany, ireo mpianatra avy nanaraka fiofanana mahakasika indrindra ny fifehezana ny varotra iraisam-pirenena sy ny fifananana eto amintsika. Nisy tokoa ny andihana mpianatra vaovao niditra ary aka fahalalana manokana mahakasika ity indray eto Madagasikara. Manampy betsaka amin'ny fametrahana ny traikefa sy ny fahaizan'ny mpianatra malagasy ny fananana ivon-toerana izay manofana momba ny fahaizana mifehy ny varotra iraisam-pirenena sy ny fifaninanana. Izany indrindra no antony hametrahana ny ivon-toerana ho an'ny fampianarana ambony momba ny varotra sy ny fifaninanana izay rantsana mifandraika amin'ny ministera. Mbola maro ny lesoka mahakasika ny fametrahana ny varotra indrindra fa ny eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena eto amintsika saingy isan'ny antoka ao amin'ny fampidiram-bola nefa izany. Ny olana dia fahaiza-manao tsy vitany fananana vokatra fotsiny fa ny fahaiza-manao fijerevana an'ireny lalam-barotra any ivelany ireny tsy azo fotsiny nefa mila fahaizana, mila formation fotsiny ho ihany fa zao fananana zao école ohatran'izao dia fananana firenena anankiray olom-banona avita sahana tsara izany hoe varotra ivelany izany. Mbola ambany raha nambaran'ny ministra ny varotra sy ny fanjifana hatrany ny balance commerciale eto amintsika satria ny vokatra ahondrana vitsy kokoa no ny miditra eto amintsika ka izany indrindra no ilana manampahaizana andrindra ny zava-misy.